Ndray fotanteraka tamin'ny filohan'ny tetezamita ny vahoaka Morondava. Nasehon'izy ireo zany teny fahatongavany tetỳ amin'ny seranam-piaramanidina. Fomba nentina nanehoany izay firaisan-kiny izay ny azakazaka namakivaky ny tanàna Morondava amin'ny endriny vaovao. Rassemblement Solidarité io no nentina ny azakazana ny 7 kilometatra avy any amin'ny seranam-piaramanidina hatrany amin'ny Morondranomasina. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina no tronon'ireo mpiara-miasa aminy ireo atleta malagasy nanandratra avy ny voninahitry Madagasikara eran-tany fa indrindra ny vahoaka Morondava. Maro no tsy nino intsony ny mety ho avy tany indray ty lalam-pirenena fa 5/30 mampitoy any Mahabo sy Morondava ity. Vita izy ankehitriny. Nitoky fitaka fa ny ataony wity. Izay mini tsy mahita tokoa an'izao asa vitatsika zao dia mini ojamba. Izay mini tsy mare. Ny afatra sy ny zavatra ataotsika nezaka ataotsika dia minia manao mareniny. Betsaka ny tsy te androso, betsaka ny manapotika, betsaka ny tsy faly amin'ny zavatra tsara vity. Satria tsy teniko amintsika fa nisy ny fifandresen-dahatra natao tamin'ny mpamatsy vola ny BAD na ny Banque Africaine de Développement izay amatsy vola ny fanaovana an'ity lalàn'ity. Betsaka ny teny hoe aza mbola atao io lalana io, tsy mety io fitondrana io. Fa andrasana roviana ny vao atao le lalana e. Ao avela ho potika ve le lalana vao amboarina. Zaratsika niady mafy ary nandresy lahatra mpamatsy vola dia misoratsika n'Andriamanitra zany satria noho ny fandresen-dahatra, noho ny fiara-miasa ny tompona andraikitra isa-tsokajiny dia nitetika asa hafa maromaro eto amin'ny nosy no voasakan'izy ireo. Fa izay kosa dia niady mafy hoe tsy maintsy natao ary tsy maintsy atao ny lalana teto Morondava satria fanamby napetraka zany ka dia vita somatsara ary zay maravoravo anay tonga eto tompoky lasy tompoky vavy. Président Tsikivy namaro makaala, namaro mpanetsika, Tsikivy isika tompoky lasy tompoky vavy. Roapolo volana no nanarenan'ny orinasa Sogeasatom ity lalam-pirenena fa 5/30 ity. Ny tahirim-bola afrikana ho afampandrosoana, ny tahirim-bolany OPEP na ireo vondron'ny firenena mpamokatra solika ary ny tahirim-bola koesiana no namatsy ny vola. Entitra dia entitra ny filoha Andry Nirina Rajoelina raha ny resaka momba ny raharaha politika eto amin'ny firenena. Tsy anaiky ireo mini manao takalonaina ny vahoaka malagasy noho ny tombotsoa ara-politika ny filoha. Efa napetraka izao ny fiara-mitantana. Efa napetraka izao ny hoe tetezamita iraisana. Ao anatiny ny adihevitra fa ny zavatra tsika kosa dia mini mamotika ny firenena, mini misopatra ny vahoaka malagasy amin'ny ohatra anankiray tsy ekena. Aiza ve dia misy mpitantana mpitondra mampirisika indray ny mpampianatra ohatra hoe ataovy ny grevinareo. Aza mampianatra iza ny vomafy amin'izany ny taranakitsika, ny zanatsika. Ary eto dia mampitandrina tompona andraikitra zay nini manao an'izany satria tsy ho ekeko ary tsy sindra fo ho an'ireo zay mieritreritra miampikatso zany nareo dia mba rarina raha ohatra ka any amin'ny faritra maro eny fa nahita menabe azy dia tsy mianatra mandritra ny ray volana sy tapany ny ankizy, mpianatra any amin'ny EPP, mpianatra any amin'ny CG, mpianatra any amin'ny lycée. Mampitandrina an'ireo tompona andraikitra tokony vahana aingana ny olana fa tsy ny vahoaka sy ny ankizy sy ny taranaka no atao takalonaina amin'ny ady la politika sy amin'ny zavatra ohatran'izany. Tsy ekeny zany.
tsy maintsy fitanaingy amin'ity tetezamity ity satria betsaka ny mpisopatra betsaka ny mpamadika fa tsika kosa dia tsy anaiky fa misy filoha mitantana eto ka tsy anaiky hitako tsara tsy anaiky mitevakevana tsy anaiky ny ho atao takalinaina ny mponina sy ny vahoaka tompolasy tompovavy. Niova tanteraka ny tanàna Morondava mendrika ny maha commune ambony vohitra azy hatramin'ny nahavitany ity lalana eto an-tampon-tanàna ity. Ankoatr'izay dia maro ihany koa ireo biraom-pokotany na ren'ny faritra. Tsy vitan'izay fa anisan'ireo ahazo ny hôpitaly manara-penitra ihany koa Morondava ary tsy ho ela dia ho vita izany. Fampanantenana nataon'ny filoha avokoa ireo. Fa azo ny anjarany ihany koa ireo tanora amin'ny alalan'ny fanarenana ny kianja filalaovam-baolina izay atao manara-penitra ihany koa. Kianja izay ho voadidina pista azo hiazakazahana tahaka irony any ivelany irony. Ny filoha Andry Nirina Rajoelina mihitsy no nametraka ny vato fototra anamarihana ny fanombohana ny asa. Maro arak'izany ny tetikasa entina hanatsarana ny tanàna Morondava antony nahavelom-bolon'ny mponina sy ny filoha tahaka izao.